Assurance AVA tsinjovidin'izao no avy ny fianakavianao aro miaina sy miary mandry ivony azo antoka tokoa ny vaovany MATV miaraka amin'ny assurance aro. tonga eto amin'ny fotoana ny famezandratsika rivijery ajaina amin'izao takariva izao fotoana zay anarano indray ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MATV miarapa tompoko lafinaritra tompoko vavy manasantsika ampitiavana anaraka hatramin'ny farany izao fampalalam-baovao zay hoentina amintsika izao avy hatrany ary diditra amin'ireo vaovao zay isan'ny songadina tamin'ity androany ity isika ny tokona indray ireo mpianatra eny amin'ny université Anatarivo ny maraina teo Torabato bomba mandatsa-dranomaso no hita teny antoerana izay naharitra hatrany amin'ny adiny 4 tany ho any na dia teo izay fifandonana azy dia tsy nisy ny naratra tsy nisy ihany koa ny voasambotra Jemy Mara Daniela sy Mamira Samuel no mitatitra ny vaovao. Raikitra indray ny sakoroka teny Akatso marainio Torabato sy fipoahana bomba mandatsa-dranomaso no nandravaka ny tanàna sy eno nandritra ny adiny 4 teny amin'ny toby fiantsonan'ny fiara 770 Akatso. Amampolo ny bomba nirefitra nalefa ny mpitandro ny filaminana ho famalina ireo Torabato na raradraraka ireo mpianatra. Tapaka ny fifamoivoizana teny an-toerana nanakatona tsena avokoa ireo mpivarotra. Araka ny vaovao iray dia hatry ny omaly no efa nanomboka ny fitokonana ireo mpianatra tao amin'ny fakulteny siansa. Ary nihitatra tamin'ny mpianatra teny anivon'ny anjerimanontolo androany raha ny loharanom-baovao hatrany. Noho ny fiakaran'ny vidim-piainana amin'izao dia mitaky ny ampiakarana ny équipement ho avy roa eny ireo mpianatra. Ny équipement izay mitentina 9 sy 9 amin'izao fotoana izao. Eo ihany koa ny tsy fisiany ny fangararana eo amin'ny fitantanana eo anivon'ny université raha ny vaovao iray. Mikasika itsy farany dia isan'ny mandosara mpisoratana anarana ireo mpianatra isan-taona izay manodidina ny 5,000 ariary hatramin'ny 5,000 sy 7,000 ariary arakaraka ny taona idirana. Misy ihany koa ny vola loha mikasika ny connexion any amin'ny université izay 503 ariary isan-taona isaky ny mpianatra saingy hatreto tsy misitraka internet izy ireo. Mandosara ny mety ho fitsaboana ihany koa ireo mpianatra rehefa tody tsy fahasalamana ny ampianarana saingy tsy maimaimpona ihany koa ny fitsaboana. Ireo rehetra ireo no nitambatra no nahafeno ny kapoakan'ireo mpianatra ka nirosony tamin'ny fitokonana. Niverina amin'ny laony kosa ny filaminana nanomboka tamin'ny 2 ora sy sasany tany ho any.